Asan'ny Apostoly toko faha-23. Niatrika ny sinedriona i Paoly. Asan'ny Apostoly toko faha-23, andininy voalohany hatramin'ny faha-20. Ary Paoly dia nibanjina ny sinedriona ka nanao hoe: ry rahalahy, izaho nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fieritseretana tsara mandraka androany. Ary Asan'ny Apostoly be nandidy izay nitsangana teo hamely ny vavany. Ary hoy Paoly taminy: Andriamanitra mba hamely ianao ry rafi-bato voalalitra fotsy. Fa ianao va mipetraka hitsara ahy araka ny lalàna, nefa sainao kapohina tsy araka ny lalàna aho? Ary izay nitsangana teo dia nanao hoe: tevatevainao va ny mpisorona ben'Andriamanitra? Ary hoy Paoly: tsy fantatro fa mpisorona be izy ry rahalahy, fa voasoratra hoe aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Eksodosy toko faha-20, andininy faha-17. Ary rehefa fantatry Paoly fa sadiseo ny sasany, ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny sinedriona izy ka nanao hoe: ry rahalahy, izaho dia fariseo, zanaky ny fariseo, ny amin'ny fanantenana ny fitsanganan'ny maty no hitsaranahy. Ary rehefa nilaza zany izy, dia nifanditra ny fariseo sy ny sadiseo, ka nizara roa toko ny olona maro. Fa ny sadiseo manao hoe tsy misy fitsanganan'ny maty, sady tsy misy anjely na fanahy. Fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa. Ari nisy antsoantso maharenina teo, ary ny mpanoradalàna sasany, izay isany antoko atao hoe fariseo, nitsangana dia niady hevitra ka nanao hoe: tsy hitanay izay heliko io lehilahy io, fa sao fanahy na anjely no niteny taminy. Ary rehefa nitabataba be ihany izy, dia natahotra ny mpifehy arivo fandrao hifandritany olona Paoly ka ho samatsamaka, dia nasainy nidina ny miaramila mba haka azy amkeriny hiala teo ampovoany, ary mba hitondra azy ho any anaty rova. Ary ny tompony nitsangana teo anilany tamin'iny alina iny ka nanao hoe: matokia, fa tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerosalema no mbola hanambaranao ahy any Roma koa. Teti-dratsy hamonoana any Paoly. Asan'ny Apostoly toko faha-13, andininy faha-20 hatramin'ny faha-20. Ary noho ny maraina dia niray tetika ny jiosy, ka niozona sy nianiana fa tsy hihinana na hisotro izy ambara-pamoniny any Paoly. Ary tsy omby 7 no niray tetika nanao izany. Ary izy nankany amin'ny mpisorona be sy ny loholona ka nanao hoe: efa niozona sy nianiana izahay fa tsy hanandrany zavatra na inona ambara-pamonina ihany Paoly. Koa ankehitriny dia milaza amin'ny mpifehy arivo ianareo sy ny sinedriona mba hampidina azy ankaty aminareo, mody tahamototra azy marimarina kokoa ny amin'izay nataony. Ary zahay kosa dia efa vonina hamono azy dieny tsy mbola mby akaiky izy. Ary noho nireny zanakanabaviny Paoly ny fanotrehana, dia lasa nankany anaty rova izy ka nilaza tamin'ny Paoly. Ary Paoly niantso ny kapiteny anankiray hankeo aminy ka nanao hoe: ento mankany amin'ny mpifehy arivo ity zatovy ity, fa mananteny ho lazaina aminy izy. Koa dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny mpifehy arivo, dia nanao hoe: Paoly mpifatotra niantso ahy hankeo aminy ka nangataka ahy hitondra ity zatovy ity anketo aminao, fa mananteny ho lazaina aminao hono izy. Ary ny mpifehy arivo nitantana azy, ary noho nefa nitokana tao amin'ny mangingina izy, dia nanontaniany hoe: inona moa no teny ho lazainao amiko? Dia hoy ilay zatovo: ny jiosy efa nifanaiky hangataka aminao hampidina ny Paoly ho any amin'ny sinedriona raha ampitso, mody tahanadina azy marimarina kokoa. Koa aza manaiky azy ianao, fa misy tsy omby 7 izay manotrika hisambotra ny Paoly, ka efa niozona sy nianiana izy fa tsy hihinana na hisotro ambara-pamoniny azy. Ary efa vonina izy ankehitriny,
ka miandry ny teny avy aty aminao. Ary ny mpifeharivo nampandeha ilay zatovo ka nandidy azy hoe aza milaza amin'olona fa efa nilazany tamiko ianao. Nentina ho any amin'ny Feliksa i Paoly. Asan'ny Apostoly toko 7:20, ny 7:20 hatramin'ny 5:30. Ary niantso kapiteny Rolanka eo aminy izy ka nanao hoe manimana miaramila 200 sy antsovaly 70 ary mpiloka lefina 200 hankany Kaisaria ny oalina amin'ny ora 7. Ary hitondray biby koa hitangenan'ny Paoly hitondra soamantsara ho any amin'ny Feliksa mpanapaka. Ary izy nanoratra taratasy nisy izao teny izao: Claudio Lysia miarahaba ny Feliksa mpanapaka tsara indrindra. Ity lehilahy ity dia nosamborin'ny Jiosy ka efa saika novonoiny, fa noho ny fantatro fa Romanina izy, dia nitondra ny miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay ny ampangany azy aho, dia nentiko nidina ho eo amin'ny sinidriona izy. Dia hitako fa adievitra ny amin'ny lalànany no ny ampangany azy, fa tsy nisy ny ampangany azy izay tokony hahafaty na hamatorana azy. Ary rehefa voalaza tamiko fa nisy nikasa hanotrika hisambotra ndra lehilahy, dia naniraka faingana hitondra azy aty aminao aho, ary ny mpiampanga koa nasaiko hilaza ty anatrehanao izay ny ampangany azy. Dia nalainy miaramila Paoly araka ny nandidina azy, ka nentiny tamin'iny aliny ho any Antipatria. Ary no ny apitso, dia navelany handeha hiaraka aminy ny antsovaly, fa izy kosa niverina ho any anaty rova. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo, dia nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanapaka sady nanolotra ny Paoly ho anatrehany koa. Ary rehefa nivakiny ilay taratasy, dia nanontany izay zara fanapahana ny aviany izy. Ary rehefa fantany fa avy tany Kilikia izy, dia hoy izy: hihaino tsara ny teninao aho rehefa tonga aty ny mpiampanganao. Dia nasainy nambenana tao andapany Heroda izy.